Fiasa amin'izao fotoan'izao ny anivon'ny postra misy ny atao hoe digitalisation ny postra rapide ao ampifantany mahatrara marikoto amintsika misy kokoa mahakasika izay ao amin'ny Sany Rodriguez Avimaly. Azon'ny mpanjifa atao ny manaraka amin'ny antsipiriany ny fandefasana entana amin'ny postra malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana internet. Misy ny plateforme na ny vovonana ahafahana mijery izany manomboka eo amin'ny fanaterana ny entana eny amin'ny postra mandra-pahatonga ny any amin'ny fandefasana azy. Efa miditra tanteraka amin'ny digitalisation ny postra rapide. Sara alohan'ny mpanjifa amin'izy io ho an'ny tranche de poids anankiroa voalohany dia natao mitovy manerana Madagasikara. Mahasahana ny faritra rehetra eto Madagasikara ny postra rapide. Izy aterina isakam-baravarana ny zavatra rehefa tsy atahorana ho simba na ho very izy ireny. Ny fanafody no fantatra fa maro anisa amin'ireo entana alefa mivezivezy amin'izao fotoana izao izay isin'ny valana aretina coronavirus.